izay fa salama tsara avokoa tsika rehetra any atokantrano any eto ampanarahana ny mety ho tetry ny andro raha misy tsy salama na manao tsy metimety moa amin'izao alina izao dia mirary soanareo izahay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro andao hojerentsika avy hatrany ary ny sary azo avy amin'ny zanabolana rehefa hitantsika amin'ny sary izao dia misy an'ity rindrindrao an'ity ato atsimon'ny Madagasikara ato izy io no mampidina ny tsindrin'ny atmosfera ka arak'izany dia vinavinaina iverina indray zany aloha ny rotsakorana saika manerana ny faritra maro mihitsy eto Madagasikara atao anatin'ny 2 na 3 andro ho avy etsakilan'izay ihany koa zareo dia amin'ny vanim-potoanan'ny fararano toy izao no vanim-potoanan'ny avandra dia amin'ny ity faran'ny herinandro ity zao dia vinavinaina isy an'izay avandra izay any amin'iny manodidina ny vatovahavito vonany Otomatsiatra Iorombe Anosy ary any Atsimo Atsinanana any dia mila mitandrina zany ny mponina any amin'ireo faritra voalaza ireo ny amin'ny mety ho fisiany izay avandra izay andao hojerentsika ary ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana tandrifondraona aloha ny any amin'ny manodidina ny morontsiraka Diana Sofia ary ny faritra Boeny iny torak'izay ihany koa aza izay orana tandrifondraona izay ho any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy manodidina ny Taolagnaro iny ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro raha somary andrahoana kosa amin'ny voamaraina any amin'ny manodidina ny atitan'ny Menabe iny fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia ho maina aloha ny andro na andrahoana mitsitokotoko any amin'ny morontsiraky Menabe ny any amin'ny faritry Melaka Mihitatra any amin'ny faritry Betsiboka Analanjorofo Sava ary Alaotra Mangoro ny faritra sisa rehetra moa dia saika isitraka oram-baratra avokoa raha toa kosa ka mety arahana avandro zany any amin'ny manodidina ny vatovahavito vonany Otomatsiatra Iorombe ary Atsimo Atsinanana sy ny faritra Anosy iny toy izay indray ny maripana voatombotombana aloha raha ho amin'ny rahampitso maraina 5 degré celsius zao any Vakinankaratra na manodidina ny 4 degré celsius mihitsy ary indraindray 7 ho any Antananarivo ary 20 kosa ho an'ny Fianaratsoa morontsiraka moa dia ho anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika afana tanteraka avokoa manerana ny Madagasikara mila tamin'ny faritry ny avoatany zao manodidina 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo ny any amin'ny manodidina Maheva tanàna iny mananika hatrany amin'ny 4 degré celsius mihitsy any Antsoa ihany kosa dia tena nevikevoka be mihitsy ary mety hamakilosola mihitsy ary moa izay hafanana izay satria mananika hatrany amin'ny 5 degré celsius mihitsy toy izao indray ary ny mety ho tetry ny andro ho an'ireto firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara reto raha toa ianao andeha hitsidika reto amin'ity faran'ny herinandro ity ho an'ny Paris Milan Johannesburg Nairobi ary Bangkok aloha dia saika andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy avokoa fa raha ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia anoram-baratra aloha an'ny Comore raha somary maka endrika tandrifondraona izay oran'izay ho an'ny Maurice anorana kosa ny andro any La Réunion any raha toa kosa ka andrahoana izany ho an'ny Seychelles dia izay indray raha tompoko lasy tompoko vavy no afaka natolotra aloha tamin'ity anio ity mame fotoananao amin'ny manaraka indray mety eo no mifaranatra eo fa re zanam-pandaharana tsy hafozanao an'ny TVM kosa dia mitoy hatrany mametraka veloma manaraka indray ary veloma tompoko